Pejim-baovao hafa tanteraka kosany dia mitoetra ny fandratona fiofanana ho an'ny mpiasan'ny sekretariam-panjakana. Medidi ny ranomasina amin'izao fotoana izao ny fampiofanana izay omena azy ireo dia ahafahany manatanteraka ny asa rehetra izay ataony rehefa andray ny toerana eo anivon'ny sampandraraparity ny ministera. Ny zoma lasa teo dia nidina ifotony teny amin'ny toerana fiompiana trondro teny Ambatolampy tsy mahafotsy ireo mpiofana. Mitony fampiofanana ireo mpiasan'ny sekretariam-panjakana Medidi ranomasina izay ao anatin'ny ministeran'ny Arena anaty rano sy ny Joro. Ny zoma 14 septambra lasa teo dia nanatanteraka fidinana ifotony ireo mpiasa ireo. Toeram-piompiana trondro eny Ambatolampy tsy mahafotsy no nandehanan'izy ireo. Raha nambarany talen'ny fitantanana ny mahaolo eo anivon'ny ministera Nancy Vanina, toy ny fampiofanana efa natomboka efa ho 3 herinandro ity fidinana tany Ambatolampy tsy mahafotsy ity. Nomena fampiofanana ireo mpiasa ireo satria vao aingana no niditra ho mpiasam-panjakana ary nikambana tamin'ny ministeran'ny Arena anaty rano sy ny Joro. Ny fampiofanana izay omena azy ireo dia ahafahany manatanteraka ny asa rehetra izay ataony rehefa andray ny toerana eo anivon'ny sampandraraparitry ny ministera. Ireo mpiasa rondaty ireo dia aparitaka eo anivon'ny sampandraraparitry ny ministeran'ny Arena anaty rano sy ny Joro avokoa ho fanatsarana ny asa-panjakana ny antony fampiofanana. Tanjon'ny ministera izay tarihin'ny ministra Andriamananoro Augustin ny fiarovana sy ny fanatsarana trano ny Arena anaty rano sy ny Joro ho fanotra ho an'ny fampandrosoana maharitra ara-toe-karena, sosialy ary tontolo iainana.